Rahabanareo mpanao gazety namaly ny antsonay hitanareo misy député PDP eto ny antony esoanay anareo dia hisy fanambarana mahakasika ny fijoroan'ny député majorité présidentielle dia omeko koa ny député Nambohidratrimo ny hamaky ny fanambarana. Sorobetsaka président ny fanambarana motra ny mazatra be fa tsika dia fitsony izahay solombavam-bahoaka lamy tamin'ny vondrona Irmary izay misy antoko politika fikambanana maro rehefa nahita fa nisy ny fanambarana tsy misy sonia tsy nisy feo na vidéo tsy fantatray ny fahamarinany nefa nampiasana misarinay fahiny ary milaza fa mitondra ny anaranay dia manambara sy manamafy etona fa 20 isanjaton'ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny vondrona Irmara izahay no nametra-pialana soa ao anatin'ny vondrona parlementaire Irmara intsony eto anivon'ny antenimera pirenena. Eo ny vondrona sy ny atoko na fikambanana fa solombavam-bahoaka aloha izahay ary toy ny vahoaka ihany koa ka rehefa nahatsapa ny taraina sy ny fitakiana ireo zofototra nataon'ny tanora sy ny vahoaka kanefa tsy tapina fenina fa nisy ny herisetra valon'izany. Tena napakevitra izahay fa nametra-pialana sao anatin'ny vondrona parlementaire intsony fa hiaraka anarina ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena amin'izay anjara tandrify anay miaraka amin'ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-panjakana colonel Mikael Radinireny. Mpanao lalàna izahay ka tsy maintsy manara-dalàna. Nandritra ireny mpiroatany ireny dia niarahana nahita fa totany tsy nisy fanjakana teto nisy ny fandrombana fananan'olona maro ny naratra mitondra takaitra ary indrisy nisy mihitsy ny namony aina miondrika mpanajana tanteraka ary makahery ny fianakaviana izahay. Vanim-potoana sarotra feno herisetra no nandalovan'ny firenena ka ankasitrana etona ny fandraisana andraikitra nataon'ny miaramila izay nanapirofo fa tandroka aro ny vozon'izy ireo ka nandray andraikiny tao anatin'izany. Isorana ihany koa ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana na ny ACC ny joro na sanandray ny andraikiny ihany koa. Nisy ny fikasana andrava ity antenimera-pirenena ity natao tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tanteraka izany ka vao maika nampirehitra ny zavatsarotra teto amin'ny firenena. Nolavinay marindrano tato amin'ity lapan'ny demokrasia ity nandaniany vahoaka rehetra nay tany amin'ny distrika tsirairay avy izay soloanay teny eto satria sady fandikan-dalàna no fanaovana tsinitsiny ireo vahoaka any amin'ny distrika rehetra manerana nosy. Ireo fahasahin'ny miaramila sy ny ACC nandray andraikitra voalazy ireo no nampiveriny indray ny filaminam-panjakana ny filaminam-bahoaka ko ankasitranay etony izany. Isorana ihany koa ireo solombavam-bahoaka namanay tsy akanavaka miara-misala amin'ny fanomezan-tanana feno tsy misy fepetra ny filoham-panjakana colonel Mikael Radinireny anorenana rafitra sy fitantanana vaovao ho an'ny Madagasikara. Farany nitsory eto izay solombavam-bahoaka anisany andrafitra ny majorité présidentielle eto anivon'ny antenimera-pirenena ao ny UPAD ny GPRI ary izahay Irmara nametra-pialana. Vonina ifanolo-tanana amin'ny vahoaka ho amin'ny fanovana tena izy ary tondra ny vahaolana manandrify ny andraikitray amin'ireo fitantanana maro tao anatin'ireny tolona fitakiana maro nataon'ireo tolona izay mangataka ny zofototra ilain'ny vahoaka malagasy. Io fanapahan-kevitra io dia vokatry ny fandinika-kevitra lalina sy fametrahana ambony ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy. Mijoro amin'ny sotoavina republikana sy demokratika izahay ary manolo tena hatrany anampy amin'ny fananganana any Madagasikara mirindra mitovy lenta isitrahan'ny taranaka malagasy ankehitriny sy ny hoavy mendrika sy sahaza izay no nifitianan'ny vahoaka malagasy anay. Natao teto amin'ny lapan'ny antenimera-pirenena Tsimbazaza anio
fa 5 volana oktobra 2024 sotra tokoa. Mariana fa point de presse izy tia tsisy fanontaniana aloha ny androany a raha sitraka reo a amanaraka ho an'izay mihinana version électronique dia azona ianefa WhatsApp izy.